vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tanteny izy mba nanisik ampunyang palay aminiran amin'ny fofeno fifalidina indray no iarabana antsika eto tapitenanany fianaratsoa ny mandidina faly izay miaraka amintsika eto indray anio mandritra nyity volana novambra iray manontolo ity dia manana loha hevitra mahafinaritra be tsika sady tena tsara hoe finoana mahafindra tendrombohitra rehefa mijery ny baiboly ray manontolo ianao dia tsy ny ranomasonao no atonga an Jesosy hetsika eo amin'ny fiainanao tsy ny fitarainanao mahatonga an'Andriamanitra anao zavatra eo amin'ny fiainanao mitahanao Andriamanitra satria tsy hoe mampalahelo ianao zany manko no anisan'ny tena fady sokevitra lehibe mihitsy ato amin'ny testamenta vaovao tompoko dia finoana ny ampiasaina mahatonga an'Andriamanitra mihetsika fa tena adisokevitra be le hoe mampalahelo Andriamanitra mijaly Andriamanitra tsy hitanao ve ny ranomasoko hoe mitomany ahy ory ahy dia mieritreritsika satria tsika ao anatin'izay ka zay ao anatin'izay toerana izay dia hoe hitahanao Andriamanitra satria mampalahelo ianao zao ny voalaza amin'ny baiboly rehefa nangana ny Lazarosy tamin'ny maty Jesosy teo izy tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitry'Andriamanitra resaka finoana natonga n'Andriamanitra natonga an Jesosy anangana ny Lazarosy tamin'ny maty rehefa ilentika Petera tao anaty rano dia hoy Jesosy tamin'ny Petera nahoana nianana ianao ry kely finoana rehefa tsy naharoka demony ny mpianatra dia nanontany an Jesosy mangingina tao an-trano rehefa tsy naharoka demony izy dia nanontany an Jesosy hoe nahoana izay tsy nahavoaka azy zao no namaliny Jesosy azy noho ny akelezan'ny finoanareo fa na dia manana finoana ohatra ny voatsy nampiarareo ka hiteny amin'ny tendrombohitra eo mifindra dia hifindra izany zao ny terin'Andriamanitra amin'ny Hebreo toko fahenina milaza manao hoe raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy izany rehetrarehetra any dia midika fa ny mahatonga an'Andriamanitra anao zavatra sy hetsika anao zavatra anankiray ihany finoana ity volana novambra iray manontolo ity isaky ny asabotsy dia ho tanterahantsika ity fotoana goavana ity manomboka ny sabotsy fahadimy volana novambra fa 20 fa 7 ary ny fahenina amby 20 volana novambra amin'ny 7 ora maraina tsy diso dia izay no seminaire ampitombona ny finoanao ny tanjaky ny finoanao finoana mahafindra tendrombohitra izany dia ho totosaina miaraka amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ho tanterahantsika ary izy io eto amin'ny trano fivavahana vahaony oloko ambadika ny station Sel eto Tarandolo ambadika ny station Sel misy ny trano fivavahana vahaony oloko io amin'ny 7 ora maraina tsy diso ny fotoana ny rariko dia mba tsy ho tary ianao fa hanaja an'Andriamanitra amin'ny fotoananao zany manomboka amin'ny sabotsy ho avy izao ity fotoanantsika mahafinaritra ity ho tahin'Andriamanitra tsika menakavy ary amin'ny alalan'ny finoanao no asitrana ny aretinao amin'ny alalan'ny finoanao no hibatana ny tendrombohitry ny olana ary amin'ny alalan'ny finoanao no afahanao andresy ary andresy hatramin'ny farany izahay dia tsy mpanompon'Andriamanitra mitory teny fotsiny na mikabary fa manana expérience mba nomen'Andriamanitra n'izany fahalalana kely
ary miaina ao anatin'izany finoana izany ary izany no ampianarinay amintsika mpanaraka ny fandariny to amin'ny radio nany tele ho tahin'Andriamanitra ampifaliana tanteraka indray no androsoko ny tokantranontsika izay manaraka nyty fahitalavitra itya araka izao fahitanao azy zao a dia ny tenako pasteur Frédéric Randré miakatra no mandroso atao anatin'ny tokantranonao a ao anatin'ity fandarana mahafinaritra ity miarabantsika rehetrarehetra eto antapy-tanàna amin'ny fianaratsoa sy isika ny ambala lavidavitra rehetrarehetra any a tonona amintsika ny fiadanana sy ny fahasoavan'Andriamanitra feno amin'ity asabotsy fadimy ny volana novambra itya amin'ny valora sasa-maraina dia mitsofoka isika ao anatin'ilay fotoana lehibe sy goavana izay mitondra ny lohateny hoe finoana mafindra tendrombohitra finoana mamindra tendrombohitra tena anisan'ny lohahevitra goavana be mihitsy a no idirantsika amin'ity asabotsy fadimy ny volana novambra ity a etsy amin'ny fohy be ny trano fivavahana vahaony oloko eto Fianaratsoa Antarandolo ao ambadiky ny station Sel mahazo an'ilay lalana ohatrany hoan'ny salava iny tsy miakatra amin'ilay makany mamanina fa mitsofoka kely ohatrany hoe hoan'ny salava dia vao mitsofoka amin'ny keon-dalana dia tonga soanao fa eo no misy an'ilay trano fivavahana vahaony oloko Fianaratsoa Antarandolo iresantsika makasika an'ilay hoe finoana mafindra tendrombohitra anomboka amin'ity asabotsy ity ny fanontaniana petraky ny olona dia hoe famaninina aho no mivavaka famaninina aho no manompo an'Andriamanitra famaninina aho no miezaka manao andry nefa dia tsy mitondra vokatra tsy mitondra na inona eo amin'ny fiainako mihitsy a ilay fivavahana zay ataoko ny tena mampalahelo aza dia indrandray a arakaraky ny iezahana arakaraky ny anaovana dingana sy idirana lalina amin'ilay fivavahana dia ohatrany hoe miamafy ny zavatra trehana ary be dehibe ny kristianina kivy a be dehibe ny olona reraka be dehibe ny olona diso fanantenana hoe fa ahoana le manompo an'Andriamanitra fa ahoana le mivavaka tsy ao amin'Andriamanitra ve misy fiainana tsy ao amin'i Jesosy ve misy fagagany ity misy ten'Andriamanitra anankiray mba tiako marina kely a atao amin'ny Matthieu 7 dia ny 9:30 zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Matthieu 7:5 ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra nampianatra tao amin'ny sinagoga sy nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra nahasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra ny zavatra ataontsika amin'ity asabotsy fadimy ny volana novambra ity dia aneo ny herin'Andriamanitra isy ny vavaka isy ihany koa ny fiankofana isy ny fiderana an'Andriamanitra isy ny fitaritam-potoana isy ny tenin'Andriamanitra lehibe zay ampatanjaka sy ampitombo ny finoana ao anatinao fa nisan'ny bantoerana ihany koa dia ny resaka vavaka délivrance vavaka fanafahana fandroana démonie fanasitranana ny marary ary indrindrandrindra fanehoana ny herin'Andriamanitra fanehoana ny herin'Andriamanitra eo amintsika tsarara avy zay ho tonga anatrika n'izany fotoana izany be dehibe araka nambaraka teo no mametra-panontaniana hoe famaninina tsy mety miova ny fiainako famaninina aho no mivavaka nefa tsy mitondra na inona eo amin'ny fiainako ilay fivavahana misy problème anankiray etiko amin'Andriamanitra dia manantena aho fa ho ataon'Andriamanitra le izy kanjo mandeha ny volana mandeha ny taona tsy mbola nitranga ary tsy mbola nivalin'Andriamanitra ilay zavatra nangatan'ilay olona ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia mitaky finoana matanjaka sy mahery ary izay indrindra no mahatonga antsika miaraka amin'ny ray aman-dreny pasteur Tena Davidson miaraka amin'ny tenako ihany koa eto tapy-tanàna Fianaratsoa anomboka amin'ity asabotsy fadimy ny volana novambra ity amin'ny valora sasa-maraina etsy amin'ny fohy be ny trano fivavahana vahaon'ny oloko Antarandolo ao ambadiky ny station Sel iresaka makasika an'izay hoe tontolo ny finoana izay tamin'ny asabotsy lasa teo dia tany Tamatavy ny tenanay ary dia nisy rem-pianakaviana anankiray eo amin'ny manodidina ny 7 taona 7 taona io somary efa lehibehibe izy io dia rehefa natao ny vavaka
tamin'ny eo sabotsy io dia nisy olona marobe zay nositra n'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana eo be dia be efa amanjatony ny olona nanangatanana natsapa ny fiasan'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana indray mandeha io fa ity vehivavy ity dia mba nanangana ny tanany roa izy mba hijoro vavolombelona ary dia nagaga ny be sy maro ny zavatra ny teneny satria efa tena pino efa tena mpanompon'Andriamanitra mpivavaka be antonany maro fa dia narary ary tena narary zavatra nazo ny vehivavy io tao anatin'ny enitaona no manentaina ny tongony dia manentaina ny tanany anankiroa avisy havanana ary ny tongony anankiroa ihany koa dia manentaina manakotsako ary tena mijaly ty vehivavy ity na ny manetsika ny ratsan-tanany aza dia tsy vitany satria tena tsy fantatra hoe inona lay fototsy lay aretina na any amin'ny taolana na any amin'ny tsoka na any amin'ny lalandra fa efa nitsabo tena efa natao ny zavatra rehetrarehetra fa dia tsy mety miafana mihitsy ny aretin'ity vehivavy ity ary mba nanandrana ihany koa izy nivavaka nanompo an'Andriamanitra satria mba nieritreritra hoe ao amin'Andriamanitra misy fanasitranana kinanjo na dia efa nivavaka sy nanompo an'Andriamanitra ary ty vehivavy ity dia mbola niaina tao anatin'izay aretin'izay enitaona tsy moro zany enitaona ianao mitondra aretina anankiray enitaona ianao miady amin'ny fanentainana any amin'ny taolana any amin'ny tsoka any amin'ny ozatra any amin'ny vatanao any amin'ny tongotrao any amin'ny tananao mazava loatra fa tsy mahita tory ianao amin'ny alina tsy malany sakafo ianao rehefa miatrika fiainana ianao amin'ny andavanandro dia verin'ny olona manao hoe fa maninona ary ty malahelo lavo ty fa maninona amin'ny ferinaina satria marary manakitsako mandritra ny enitaona fa tamin'ny asabotsy lasa teo rehefa natao ny vavaka délivrance sy ny fametrany tanana ao anatina minitra vitsivitsy dia nijoro vavolombelona ty vehivavy ity sitrana tanteraka pasterozy izy teo mason'ny olona vahoaka mandrivony tao atamatavy no nijoro vavolombelona ity rempianakaviana itya ny amin'ny zava-magaga zay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainana ny tena nagagady ity le hoe fananinna no efa mba nivavaka ihany ty vehivavy ity tao anatin'izay fotoana enitaona namparary azy izay nitety fiangonana maro isan-karazany nitety toerana maro isan-karazany mba hazahoana fahasalamana hitsara n'ilay fanentainana be nefa tsy nahita mangirana mihitsy eo ny fanontaniana mipetraka ary zany mahatonga antsika atao anatin'ny tokantrano zay manaraka an'ity fandarana ity ohatra nitady ho kivikivy ianao ohatra nitady ho rerajeraka ianao ohatra nitady hanary toko zany ianao ohatra nitady ho very fanantenana satria mba nieritreritra ianao hoe rehefa mba mivavaka mba manompo an'Andriamanitra dia miova ny fiainana rehefa mba tonga any am-piangonana rehefa mba tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra dia isy zavatra hitranga kinanjo mivavaka ianao nanompo an'Andriamanitra ianao fa tsy nisy ninona nitranga tongava amin'ity asabotsy ity fa 5 volana novambra iresaka makasika amin'ny finoantsika iresaka tsika mikasika an'le hoe finoana mafindra tendrombohatra ny problème ny pino sy ny kristianina amin'izao tsika amin'ny teny izao tototry ny onjam-piainana tototry ny ady-piainana tototry ny zava-misy maheno zavatra etsero resaka etsero mahita ny maso miaina ny vatana anyka lasa tototra miaraka amin'izay ihany koa lay finoana ao anatintsika ny problème iainantsika amin'izao fotoana izao ry havana dia tsoroko aminao ny marina araka nefa averimberiny ray aman-dreny eto amin'ny fandarana eto foana fa tsy resaka vidim-piainana tsy resaka aretina tsy resaka zava-misy fa ny problème iainantsika amin'izao fotoana izao dia resaka finoana io olona io na dia makany am-piangonana azy makany amin'ny trano fivavahany dia fenony ady-piainana ny fony sy ny fanahany fenony tebiteby sy tahotra sy fanahiny zany mameno ao anatiny ao anyka na mivavaka ry izy dia manaka anazy ilay vesatra be ao anatiny ao tsy ahitany voninahitr'Andriamanitra fa za miantso anao amin'ity asabotsy ity tena hoe manana etaeta ary miomana ahita ny herin'Andriamanitra tahaka nyity vehivavy zay resako anao ity enina taona nitondra aretina sy fanentainana fa tao anatina fotoana ny ray sabotsy nositran'Andriamanitra ary nafan'Andriamanitra tao anatin'ny zavatra zay nitranga teo amin'ny fiainana ndonge anaraka fijoroana vavolombelona tsika amin'izao fotoana izao hanehoana aminao hoe inona ireo zavatra nataon'Andriamanitra rehefa tena nivavaka amin'ny etaeta ny olona anankiray dahoary ny zavatra nataon'ny tompo taminay ijoroako vavolombelona eto
dia tao anatin'ny taona maromaro zany efa fantatra hoe misy tsy salama tao amin'ny foko fa tao anatin'ny telo volana zany a dia hita hoe sepitra foana na matory amin'ny alina na manao asa dia nieritreretina hoe vokatry ny ordinateur ve sa inona le izy dia nandeha tany amin'ny dokotera zay tamin'ny latsinainy a dia nitenen'ny dokotera hoe misy rano foko dia hoe sorina ny azoma omaly tamin'ny sivy dia voanaheno an'iny a dia niantso amin'ny pastera tojo a ny atalata dia tonga tany an-trano izy nanao délivrance dia mivavaka dia niantso amin'ny pastera rosella koa zany alarbi dia ny alakamisy namonjy alim-bavaka teny Mahamasina dia tonga tany amin'ilay fotoana nomen'ny dokotera ny azoma omaly a dia ozy izy hoe misotro rano aloha ianao a dia milahatra manao radio verenina atao radio voninahitra ho an'Andriamanitra fa tsy nahita ninina atao ntsony. Halleluja! Asivo halleluja mafan Jesosy! Nefa ve dia tamin'ny voalohany natao radio mihitsy? Natao radio dia nomeko amin'ny pastera tojo zany hoe tia hoan'ny radio a. Misy taratasy mihitsy hoe manam-pirofo. Aiza ilay taratasy? Ny tia taratasy ny randevoanay tamin'ny manontany amin'ny dokotera dia nivalile radio tonga dia nomeko amin'ny pastera tojo omaly hoe tsisy ninona ntsony le izy. Ahoana fitranga le retina taminao? Sepitra foana rehefa amin'ny alina na ohatra hoe miasa eo amin'ny miasa anay zany manao asa teny zay entrepreneur dia miasa amin'ny ordinateur foana isan'andro isan'andro dia misy fotoana zany a raha eo ampiasana eo raha tonga dia ohatry ny safotra zany dia nandeha tany amin'ny dokotera zay tamin'ny latsinainy dia nataondry zareo radio dia hoe misy rano amin'ny fo dia aforiana teo nisan'izay retina zay volana zany ny tena nanomboka sepitra fa le hoe marary a misy fotoana efa teo amin'ny telo taona teo na roa taona mahery teo misy fotoana marary foana dia ohatrany hoe misy zavatra manetsina na foana amin'ny foko ao dia zay mieritreritra hoe kohaka na ohatra zany mahatonga le izy. dia manao ny anao zao tamin'izay natao délivrance tamin'ny talata na eo zavatra marary be mamaimay vai be tao anatiko tao dia ny alarbi pastera rosella nanao délivrance tsy naheno ntsony a dia ny alakamisy nanao alim-bavaka tsy naheno ninina ntsony. asivitehaka mafy voninahitry'Andriamanitra. dia ahoana lazanao fa sitrany ianao ankoatran'le tany amin'ny dokotera ahoana fahatsapanao? Tamin'ilay tamin'izay tamin'ny talata vao vita délivrance iny dia tsy mety mijanona mihitsy ny ramaso fa mitomany foana mandrapatonga ny tany raika amby folo alina dia avy eo tapre any tsy naninona ntsony. Halleluja! Halleluja! Mbola misy fijoroana vavolombelona ray koa ataoko a zay a le manao asa tena dia manao ploana fiangonana na trano ohatr'izany dia misy olona tsy mety nandoa volanay mihitsiny a dia sy entinay ambavaka fotsiny le izy sy nanina fa zavatra nagaganay maro dia tena fifaliana be tao atokantranonay a za koa tany amin'ny dokotera tsy nahitana ninina nefa zanako efa nitomany hoe rehefa alana andrendrano ireny dia mora maty rineny dia tany amin'ny dokotera tsy nahita ninina dia avy eo zay a tamin'ny telo sasany maly ariva dia tonga koa dia niantso amin'ny pastera tojo sy pastera rosella tamin'ny telo sasany zay a natson'olona efa tsy napozinay tso zany hoe andoha volanay efa après 6 mois taty arina dia niantso ry zareo hoe efa virena any amin'ny comptenareo any ozy izy le volanareo fa atsasany alonina alohanay a fa amin'ny talaty zay mandoly atsasany a to dia resa aloha zay tonga. Halleluja! Fiadanana ho an'ny mpifaninareo sodako izy dia narary izy dia nandeha nakany an-tranony zay a telomena-da zay le mpiara-pitory a nandeha nakany an-tranony a dia izy nalemy tsy nasangana tao ambofandriana dia afanentina tany amin'ny taiza hono izy dia zany hono ataon'le mpitaiza hoe na io maty na io malemy dia ozy ako hoe Jesosy a le olona ohatra za mihitsiny dia davinao atsangana mba hanehoana voninahitra ao. dia inona zavatra nataonareo avy eo? Nivavahanay izy dia izy tsy nahita tory mihitsy a dia izy mivavahanay iny a natory dia alakamisy zay le mandeha mitory a dia niteneniko le namako hoe izy nanana etaeta be hoe mandeha hoe to aty ampiangonanareo ozy izy dia za niteny an'le namako hoe aleo tsika tsy mandeha zany androany a fa izy no entiny fa io filazana
zany tsara ho atsika androany dia nentinareo taty izy nentina taty izy a dia fanena tamin'ny paster ene tetsy ambaravarana tesy dia izy mbola tsy afaka nandeha fa vao vita ny délivrance tonga dia afaka niazakazaka izy. Halleluja! Asifa halleluja faran'izay mafy voninahit'Andriamanitra. Malisa telo isa roa telo. Tonga dia niazakazaka izy. Tonga izy dia nandeha tamina entina taty izy olona anankiroa nitondra anazy tsy afaka nandeha. Isa ny babena? Tsy ny babena izy fa noentina moramora terarak'izay satria tsy zakan'ilay olona mitondra anazy izy fa tena teo eo ihany a paster eny era olona teny hoe. Iza ny anarana? Eriky. Ahoana ny fomba natongavanao teto tamin'ny voalohany? Fomba natongavako teto tamin'ny voalohany zany dia nierin'Andriamanitra ihany. Afaka nandehanao sa tsy afaka nandeha tonga teto? Afaka nandeha za fa zany hoe tao anatin'ny fanaitainana. Afaka mandeha normal sa mijaly be rehefa mandeha? Mijaly be fampitartarika tongotra. Vao tonga teto aloha dia zay zavatra nitranga taminao hoe taritarika tongotra anao? Sady misy fanaitainana. Tao anatin'ny afrina anao na raha zay? Tao anatin'ny iray volana sy tapany. Dia ahoana izy ilay olona nitsapanao? Misy ilay olona nitsapanao hoe raha tsy maty ianao izy dia malemy. Dia anao na firanao tao aorianan'izay? Teo ambony fandriana foana avy anao sa mahafaka mandendehana? Teo ambony fanjina foana miakatra eo ambony fanjina bataina, midina eo ambony fanjina bataina, voaka ny tokotany mitondra tahoako vava vao tafavoaka. Firy andro izay zavatra izay? Teo amin'ny iray volana sy tapany teo izay. Dia rehefa tonga teto tamin'ny voalohany aho dia inona zavatra nataonao? Zavatra nataoko teto zany dia natao délivrance vao tonga teto. Natao délivrance indray mandeha fotsiny a. Dia inona zava-nitranga? Vita délivrance teo dia naseho pastera nandeha dia nandeha natao tsambikombikiny dia tsambikombikiny zao dia navita. Avy eo natao nezakazaka dia navita nezakazaka. Nefa tsy vitanao zany teo anao? Vitako mihitsy na mihetsika fotsiny raha vatako dia marary teo fanaitainana. Dia vao délivrance indray mandeha iny fotsiny? Vao indray mandeha iny fotsiny dia hitako ny fanasitranana. Halleluja! Dia tao aorianan'izay hoe miverina nalemy ianao miverina narao sa toy ilay fanasitranana? Toy ilay fanasitranana. Lasa rehefa miverina amin'ny karama zao fa matandraka tsara. Zany hoe ty lehilahy ty zany na nijanona tany ambony fandrinana dia mbola tany ambony fandrina izy ohatr'izay. Fa no izy tonga teto nitady an'i Jesosy afaka nikarama izy amin'izao fotoana izao manome voninahitra an'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Halleluja! Halleluja! Dia ahoana isitrana ianao zao? Afaka tsara mihitsy, afaka daholo rehetra rehetra izay minanageja rehetra rehetra afaka tatety. Dia ahoana izy olona tany an-trano? Hoy izay nahita hoe gaenao sitrana ho ahy izay manontany rehetra manodidina hoe gaenao sitrana ho ahy. Halleluja! Dia mbola voninanompo ny tompo sa hoe efa sitrana dia sa ohatr'izay loha? Vonina ka, vonina nompo ny tompo satria nanao fahagagana ho anahy izy. Asifiaka mahafahan'i Jesosy. Dia miteneny hoe voninahitra ho anao Jesosy o! Ya isaorantsika ny namana teknisiana ary isaorantsika ny keo ianao zay mbola manaraka tsara ny fandarana amin'izao fotoan'izao. Tireo tsara fa tsy misy olona miala mainy zany rehefa tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra. Tsy misy olona miala mainy zany rehefa tonga ato amin'i Jesosy. Misy antony matoy ianao tsy mahatsapany ninona ary zay no resantsika ao anatin'ity fitombavaka amin'ny asabotsy ity. Misy problème, misy zavatra mila dinitsika, misy zavatra mila vatsika, misy zavatra mila ianaranao, misy vavaka mila ataonao ary anisany ampiavaka ny fotoanantsika amin'ity asabotsy 5 volana novambra ity amin'ny valora sasamareny tsy amin'ny fohy be ny trano fivavahana vahaon'ny oloko fianaratsoa antarandolo ho ambadiky ny station sel dia isy vavaka mihitsy ampianarana anao satria misy amintsika nandray rehefa tena hoe mafy le zavatra mitranga matanjaka le zavatra mitranga lehibe sy goavana ny zavatra trehnao dia indraindray natonga any am-piangonana ary ianao tena zavatra teneninao aza tsy fantatra hoe inona moa ny tokony teneniko ka izy karazana fampianarana vavaka fitariana vavaka izy délivrance lehibe
fandroahana démonie fametrantanana ho any marary ao anatin'reto fotoana zay atretsika ireto ary anisan'ny tsorona amitsika fa zava-dehibe aminay ny mikarakaranao mitondra-mbavaka anao ary ahitanao ny voninahitryandriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana tsy de misy hoe tombontsoanay manokana raha sitrana amin'ny aretinao ianao raha mivany olonanao raha milama amin'ny fiainanao fa ianao ihany no mahazo tombontsoa raha sitrana amin'ny aretinao ianao de tsy lany volantsony ianao any amin'ny dokotera tsy lany volantsony ianao mitsabotena afaka manao zay tokony atao ianao rehefa salama tsara zany hoe ianao mihitsy no tena migoka ny tombontsoa ao anatin'ny fahitanao ny voninahitr'andriamanitra fanasitranana sy ny fagagana sy ny délivrance zay ho tanterantsika amin'ity asabotsy ity aza misalasala intsony miazaka za oetiny fianakaviana oetiny ankonana oetiny olopatatra misy amintsika manko tratran'ity problème ity hoe mahita fijorona vavolombelona ianao de torotoro ny fonao mangano any ny masonao hoe tena iza mihitsy zany mitovy amiko ty olona ity raha mba iza reny takan'izao de ianao anefany mijanonao anatin'ny tokantrano de mangatakandro hoe aloha amin'ny heriny aloha am'izao ho avy de taveleo ianao be debe ny ole fanandray fahasoavana be debe ny ole faniova fiainana be debe ny ole fananaovan'andriamanitra fagagana na nehoan'andriamanitra ny heriny fa ianao mbola taveleo ihany ary arakaraky ny mampitaredretra ny fanapa-kevitra raisitsika de memafy hatrany zavatra iainantsika eto am'izao tontolo zao ka miantso anao amin'ity asabotsy fadimy volana novembre ity iaraka ho tonga daholo tsika eto zany tena miteny mihitsy hoe ianao zay fa nandray ny fahasoavan'andriamanitra natsapa ny herin'andriamanitra miasa teo amin'ny fiainanao zany hoe nanatrika ny grande délivrance de iaraka ho tonga tsika amin'ity asabotsy ity fa ny ampiavaka azy ity hitondra namany ianao eto ny vady ny zanaka ny ankohonana ny tokantrano ny ray aman-dreny fianakaviana ny olopatatra tokony mitondra olona ianao rehefa nandraisanao zavatsola izy natsapanao fahasoavana sy fitahina avy amin'andriamanitra de mba hoetondray ny namana amin'ity fanombona séminaire angezabe tia amin'ity asabotsy fadimy ny volana novembre ity zay ny voalazany ten'andriamanitra teto manao hoe ary jesosy ozy izy ny tety ny tanàna rehetra sy ny vohitra nampianatra atao amin'ny sinagoga ikala fiangonana zany na trano fivavahana nitory ny filazantsara ny fanjakana ary nanasitrana ny aretina rehetra mba amin'ny rofo rehetra jesosy zany nitory ny fanjakan'andriamanitra izy nitory ny sitrapon'andriamanitra izy tahaka an'izay nataony Jaona Mpanabatisa fa Jaona Mpanabatisa nitory fotsiny ny fanjakan'andriamanitra fa tsy nanao fagagana na de iray azy fa jesosy ndray sady nitory ny amin'ny fataperan'izao tontolo zao nanomana ny olona ny amin'ny fanjakan'andriamanitra fa nisan'ny nampiavaka an' jesosy nanasitrana ny marary rehetra izy nanao fagagana jesosy nanangana ny maty izy nanadio ny boky izy nanangana ny malemy izy fagagana maro nataony jesosy rehefa tena hoe nanantona azy ary tonga teo amin'ny toerana anankiray izy ka amin'ity asabotsy ity zany mba manentana kely atsika hoe raha misy olona marary eo moa zany hoe manana olana sy manana problème fa ny zavatra tena hita maso de hoe misy olona tsy salama misy olona tena voakejana aretina taizana aretina le vehivavy njoroko fa volombelona tery amin'ny fanombonan'ny fandarina de hoe enitaona narary nanaintaina nanakotsako tsy aiko hoe firy-taona ianao zay ny narary firy-taona ianao zay ny tao anatin'io problème io firy-taona ny korotana ny tokantranonao firy-taona ianao tsy nahita mangirana mihitsy tamin'ny fiainana misy amintsika ne tena sahirana mihitsy miady amin'ny fiainana ao anatina blocage ao anatina sakana ao anatina safotofoto fa isy vavaka makasika an'izany rehetrarehetra zany fa nisan'ny vavaka manokana zay ho tanterantsika zany amin'ity asabotsy fanomboana ity de mba hoeto marary rehetrarehetra na kansera na ina retiny olona io de mila tonga io olona io miaraka amin'ny fianakaviany miaraka aminao zay mijery an'ity fandaran'ity amin'ity asabotsy fadimy volana novembre ity eto amin'ny fohibe ny trano fivavahana vahaony olo koa fianaratsoa antarandolo ao ambadiky ny station cell rehefa mahazo an'ilay lalan'iny fotsiny eo tonga eo amin'ny station cell tarandolo ianao tsy mandray an'lay makany mamanina fa makany amin'ilay ohatrany hoe ho any salava de vao mitsofoka kelikely ianao amin'ity asabotsy ity de efa misy mpanompon'andriamanitra mitsikitsiky mandray anao tonga soa amin'ny trano fivavahana vahony oloko tahin'andriamanitra tompoko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao
vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahao ny olo vahao ny olo nandeha tantety tsy mba asa Aku nanisik ampunya panai